Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimarava tsika ry afaka ohatrity zoma fa 20 ny volana septambra ity ny mofinaina valahatra ao antsika dia ny taratasy voalohany nosoratan'i Paolo ho an'ny Timoty voalohany toko fahaefatra, Timoty voalohany toko fahaefatra andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy. Raha manorevitra ny rahalahy ny amin'izany zavatra izany ianao dia ho mpanompo tsara ny Kristy Jesosy, tezaina amin'ny teny finoana sy ny fampianarana tsara izay efa narahinao. Fa ny anganongano ratsy fanaomba-avy antitra dia lavo ka mampiasa ny tenanao amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Fa mahasoa kely ihany ny fampiasana ny tena, fa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra no mahasoa amin'ny zavatra rehetra, ka manana ny teny fikasana amin'ny fiainana ankehitriny sy no avy koa. Mahatoky izao teny izao ka tokony ekena amin'ny fankasitrahana rehetra, fa izany no ikelezana iaina sy iezahanay satria izahay manantena an'Andriamanitra velona izay mpamonjy ny olona rehetra indrindra fa izay midro. Ray masonao manomasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Fa mahasoa kely ihany ny fampiasana ny tena, fa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra no mahasoa amin'ny zavatra rehetra. Efa resahantsika fa amin'ny fijerin'ny Paoly ny antsoina hoe olombelona dia ahitana lafin-javatra telo mifameno tsara. Hitantsika amin'ny Tesalonianina voalohany toko 5:3-4, ny olombelona dia irafetan'ny fanahy sy ny saina ary ny vatana. Ny fitany Saint Paoly azy dia toy ny misy adana tohatra: ny fanahy, ny saina, ny fanahy na ny pneuma, ny saina na ny psyché, na ny vatana na ny soma. Ireo telo ireo no mirafitra manome ny antsoina hoe olombelona ao amin'ny 1 Paoly Tesalonianina voalohany toko 5:3-4. Araka izany dia zava-dehibe izany ny fanahy, zava-dehibe manaraka ny saina ary ny vatana rehefa avy eo. Amin'ity eto am-piatanantsika ity ary ity mofinaina ity dia hoy Paoly: mahasoa kely ihany ny fampiasana ny tena, fa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra no mahasoa amin'ny zavatra rehetra. Voabolana hoe mahasoa kely ihany ny fampiasana ny tena, ny teny hoe fampiasana, ny fampiasan-tena dia ny fakan'ilay teny nanoratan'i Paoly azy dia nazahoana ny teny hoe gymnastika, izany hoe fampiasana ny vatana fanaovana gymnastika raha zay no azo ilazana azy. Antsoina izany dia ny hoe mahasoa mihitsy ny fanaovana gymnastika na exercice physique, mahasoa ny olona ny fanaovana ny fitsiketsehana ara-batana zany, fa izao mahasoa lavitra kokoa noho izany ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Tanora no resahan'i Paoly eto, Timoty izany manana toe-pahasalamana marefo, ary Paoly dia mahafantatra tsara ny kolotsaina Grika izay niaina ny Timoty sy ny namany, ary dia fantatry Paoly tsara ny laonjany antsoina hoe vatana, ny toeran'ny vatana teo amin'ny kolotsaina Grika. Dia hoy Paoly: zao no izy ry Timoty, tena mahasoa anao ny manao gymnastika, mahasoa anao ny manao exercice physique, mahasoa ihany zany aza mieritreritra hoe tsy ilainy zany fa tena ilain'ny olona zany. Amin'izao androantsika izao moa indraindray ny olona tsy de tena miraharahà loatra ny ara-batana mazava ho azy, na miraharahà loatra indray koa ny ara-batana. Misy kajony olona samy hafa, misy indray de miraharahà ny vatana fotsiny, misy tsy miraharahà ny vatana mihitsy. De hoy Paoly manao hoe mahasoa ihany ny fikarakaranao ny vatanao, zany hoe karakarao io vatana io, manaova gymnastika izay mihitsy tenenin'i Paoly io, mahasoa nge zany manaova exercice physique mba hahatonga anao ho salama, mba hahatonga anao havitrika tsara, mba hahatonga anao hanana équilibre, hanana ataontsika hoe tokony ilamina tsara tsinona ao anatin'ny olona ny hoe saina, vatana, fanahy. Fanahy moa ny Paoly aloha laza hoe fanahy, saina, vatana.
fa tsy hoe tsy miraharaha ny vatana, tsy manao exercice fizika, tsy mandeha tongotra. Misy olona tahaka zany, fa eto ny baiboly de hoe mahasoa kely ihany izy, zany hoe mitondra soa ihany. Akeleziny Paoly le izy, ny antony satria any amin'ny larana fahatelo amin'ny maha olombelona ny vatana, de nakeleziny mihitsy le izy hoe mahasoa ihany misy zavatra hoentiny fanaovantsika ho antsika olombelona de mba karakara io vatana io mba manaova sima, fa de hoe aza dia avela hiboraka na tahaka zany na tsy miraharaha vatana, tsy mihetsiketsika fa dia lasa toy ny malemilemy, tsy matanjaka, tepolin'Andriamanitra nge ny vatany. Marina fa tsy manompo vantana isika, tahaka ny ataontsika hoe hedonisme ankehitriny, tsy manompo vafina re, tsy manompo bika koa, fa mba hanana an'lay vatana fahasalamana tsara de zao mahasoa ihany io fanaovana exercice physique io Paoly, mba manaovana io fa mahasoa ihany io, zay ny dikany. Ary dia mampianatra antsika mihitsy zany ho antsika zay ataovy hoe efa mitombotombo taona, efa mila mahasoa zany, mahasoa ny fanaovana an'zany. Fa ny tena mahasoa Paoly de zao ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Zay mahatao antsika hoe ny fijerin'ny Paoly dia ambony kokoa ny toeran'ny fanahy. Zany hoe mahasoa amy zavatra rehetra mihitsy, mazava ny teny 15, fa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra mahasoa amin'ny zavatra rehetra. Mazava ho azy, Andrianampoinimerina Ramono teny manao hoe ny fanahy nge ny olone. De Paoly eto manazava fa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ny tena mahasoa, ny tena mahasoa amy zavatra rehetra. Afako rehefa apetraka ny soratra masina raha fa tokony hikarakara ny vatantsika isika mahatepolin'Andriamanitra azy, mahasoa ny ananantsika vatana salama, dia ampisain'ny soratra masina kosa isika hanao zava-dehibe, zany hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra. Inona moa zany ambaran'ny Paoly hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra? Raha mamaky verimberina io amin'ny taratasy nosoratana ho an'ny Timoty, verimberina hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra. Io tena mahasoa amin'ny zavatra rehetra, mety amin'ny fotoana rehetra, mety amin'ny olona rehetra, mety amin'ny andraikitry ny olona rehetra, de mety amin'ny olona rehetra ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Raha ohatra ka somary mbola jerena raha lay ny Tsiprian'lay teny de toy ny manao hoe misy ara ny fahazara-tena momba ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, mizara toy ny manazatra tena koa amin'ny ara-panahy, fa tsy hoe manazatra tena amin'ny vatana ihany, fa toy ny fanazara-tena amin'ny ara-batana zay mahasoa kely ihany ko no hanazara-tena koa amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Zay ny tena tiany Paoly lazainy. Dia reto lafiny zavatra rehetra no fanazara-tena ataon'ny olona amin'ny ara-panahy mba hanana an'lay toe-panahy araka an'Andriamanitra. Voalohany dia fanazara-tena ny vavaka. Rehefa miteny hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra isika, dia fanazara-tena ny vavaka zay. Ny hoe vavaka dia fifandraisana amin'Andriamanitra io. Ny hoe vavaka dia dindinika ifanaovana amin'Andriamanitra io. Ny vavaka ny tsy tokony ho adinointsika, de ny vavaka dia fifandraisana amin'Andriamanitra. Ny vavaka zany dia io tsy misy hoe fenitra manokana hoe tahaka zao natao rehefa mivavaka. Indraindray moa zany indraindray misy karazam-pampianarana mihitsy manao hoe zao natao mba ahomby mivavaka, de misy karazana vavaka atao eo. Zay tsy zay loatra ny vavaka nampianaran'i Jesosy atsika. Tsy misy recette satria tsy miainga amin'ny fahatsarahan'ny teny aloky ny vavantsika ny hoe mampahomby na tsy mahomby ny vavaka, satria misy de mampianatra mihitsy manao hoe vavaka ohatry zao de tena mahomby, vavaka ohatry zao de tena henoin'Andriamanitra, vavaka ohatry zao de tena valian'Andriamanitra. Fa tsy miankina, ilaina ny miteny mazava ho azy, fa ny fiheverana hoe ny fahatsarahan'ny teny aloky ny vavako na ny fahaizako mandahateny eo anatrehan'Andriamanitra no hampavaly ny vavaka de diso tanteraka mihitsy. Andriamanitra mandinika ny fo sy ny fo, noho ny filazan'ny mpaminany. Noho zany dia ny vavaka de tsy tokony hadoroana fa fifandraisana amin'Andriamanitra. Inona ny mampifandray antsika amin'Andriamanitra ka miteraka ny vavaka? Ny finoana. Ny fivavaky ny finoana mazava tsara de henoin'Andriamanitra. Noho zany ny finoana no miteraka ny vavaka, ny finoana no miantoka ny valim-bavaka. Dia zay mahazava-dehibe ny hoe ny toe-panahy araka an'Andriamanitra de ny vavaka, saingy lay hery manosika anao hivavaka de ny finoanao fa mamaly vavaka Andriamanitra.
Rehavako ho an'izay manazatra tena miaina ny toe-panahy araka an'Andriamanitra de manazatra tena miaina amin'ny vavaka izy. Vavaka fifandraisana amin'Andriamanitra, tsy vavaka tsy anjery. Raha mbola anatin'ny fahazazana ny sirononom-panahy ho Paoly de manao tsy anjery tsika, nampianarina zany rehefa manao vavaka sakafo ny ankizy, vavaka alona tory ny ankizy, ampianarina any zay satria zarina amin'ny lalana tokony alehany izy, fa tsy mijanona eo amin'ny vavaka tsy anjery mipino, fa resaka ifandraisana amin'Andriamanitra. Jesoa nge efa nandrava lay fotom-pisainana tranain'ny fivilian-dalany Jiosy momba ny vavaka e. Ny hoe ny antsoina hoe vavaka dia karazan-drazana rituel atao, tsy zay ny vavaka. Ho tsika hoe ao amin'ny bokin'ny Levitikosy ny antsoina hoe fahamasinana dia milaza fanarahana atsipirian'ny ny fombafomba-pivavahana. Fa izay natonga an Jesoa ny teny raha mivavaka ianao de mandehana miditra ao amin'ny efitranonao mangingina de resao amin'ny manginginao. Zany hoe ny vavaka dia dindinika ifanaovantsika amin'Andriamanitra mangina mazava ho azy vavaka manokana ty resantsika ty fa tsy lay vavaka litorjika zay atao anatin'ny fotoam-pivavahana. Fa ny toe-panahy araka Andriamanitra faharoa ho tsika hoe ny voalohany ny vavaka fanazara-tena miaina ny toe-panahy araka an'Andriamanitra CBA opoly amin'ny teny Grika. Dia ny faharoa dia ny ataontsika hoe ny fiainana ny tenin'Andriamanitra, famakina ny tenin'Andriamanitra. Io fanazara-tena izy io zany fitezana izy io. Misy ny olona ataontsika hoe vao mamaky baiboly andininy 5 de resy tory, fa rehefa mipetraka tsara amin'ny toerana anankiray na mamaky roman de tsy resy tory mihitsy. Fa misy mamaky baiboly, mamaky toko anankiray izy de resy tory izy. Satria marina fa hoe fifandraisana amin'Andriamanitra koa ny soratra masina, fa misy fanazara-tena, misy zany izay ataontsika hoe familahantena amaky ny soratra masina, iresaka amin'Andriamanitra. Marina fa Andriamanitra rehefa nanao dindiana voalohany nahatonga antsika afaka miresaka amin'Andriamanitra. Fa zao misy ny antsoina hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra, na toe-po, na toe-piainana, na fotom-pisainana mifanaraka amin'ny soratra masina. De zao mila mamaky baiboly isika, miaino ny tenin'Andriamanitra, mamaky soratra masina, mandalina soratra masina. Ilana fanazara-tena zany, na dia ataontsika hoe ny fiainoana toriteny isan'alahady ary. Misy ange tena tsy mahazaka mihaino toriteny mihitsy indraindray. Matory izy raha amin'ny fotoana ny toriteny iny de matory izy. Amin'iny mihitsy izy ny matory. Satria misy fanazara-tena. Misy hoy Paoly manao hoe ianao nge manazatra tena manazatra ny vatanao atanjaka afaka mezakazaka 100 metatra, 1000 metatra, 3000 metatra, 5000 metatra, mahazaka an'izay ny vatanao satria misy fanazara-tena. De ohatr'izay koa ny fiainam-bavaka ny toe-panahy araka an'Andriamanitra mila fanazara-tena. Andradray rehefa tsy zatra miaino fampianarana sy toriteny ny olona de ndraindray izy reny no arahana aminy hoe ka ny olona nge tsy mifantoka, fefakadiny 10 minitra ihany no azonao ny fifatohan'ny olona, fa misy ny olona na 2 minitra ary tsy azonao ny fifatohany satria tsy ampy fanazara-tena izy. Misy na 2 minitra de fa tsy mahary fifatohana, misy adiny 2 azony ihany ny fifatohana satria lay fanazara-tena, lay fitezatena, zay ny tena zava-dehibe. Ny fiheverana zany ka fampianarana nge 10 minitra, fa misy 10 minitra de resy tory, vao manomboka fo de resy tory. Fa misy olona 30 minitra, 70 minitra satroka na aoka aloha fa tohizo ihany satria le fanazara-tena. Zay mahatonga Paoly miteny hoe tandremo fa mahasoa ny fanazara-tena ary ny vatana, fa ny fanazara-tena miaino ny tenin'Andriamanitra, ny fiezahana iaino ny tenin'Andriamanitra, ny fiainana ny tenin'Andriamanitra de mahasoa amin'ny fotoana rehetra. Mahasoa ny vavaka satria fifandraisana amin'Andriamanitra, mahasoa koa ny tenin'Andriamanitra satria sakafo ny saina, ny vatana, ny maha olona feno de mahasoa amin'ny fotoana rehetra. Fa ny lafitavatra fahatelo zay isehoana antsoina hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra, ho tsika hoe ny vavaka, faharoa ny tenin'Andriamanitra. Fa ny fahatelo lehibe amin'ny ambaran'i Paoly hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra de ny antsoina hoe etika na ethos ny teny Grika. Zany hoe toetra zany. Toetra, fifandraisana amin'ny mpiarabelona, fifandraisana amin'ny tontolo manodidina. Ny toe-panahy araka an'Andriamanitra dia
azo vakiana eo amin'ny etikan'ny olona, eo amin'ny fitondrantenan'ny olona, eo amin'ny toetra ifandraisan'ny olona manodidina azy, dia eo no antsoina hoe toetra. Eo no ahitanao hoe mitoetra sa tsy mitoetra amin'ny fahamendrena ilay olona. Mivavaka izy, miaino ny tenin'Andriamanitra sy mandalina ny soatra masina izy, fa izao manahoana ny toetrany, manahoana ny fifandraisany amin'ny mpiara-belona azy, miady aman'olona foana ve izy, matafitohan'olona ve izy, mandratra olona ve izy amin'ny fomba fiteniny, amin'ny fomba fifandraisana, satria misy manazatra tena iaino ny tenin'Andriamanitra, mizana zatra tena miaina fiainam-bavaka, mahasoa mihitsy zany, saingy zao ndraindray tsy mahavatra ny fandaminana ny fifandraisana amin'ny olona. Misy kristianina izay sanatria tsy misy moa zany hitantsika indray ny fiarahamonina satria malemy ny olona, de ndraindray olam-piarahamonina izy, mivavaka izy, hitanao miangona, hitanao mivamana fiainam-panahy, hitanao mba milanja baiboly, mamaky baiboly, hitanao hoe tsy matory am-piangonana ohatra, fa zao olana ho an'ny fiarahamonina nefa izy. Ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra de zao enao miaina ireo roa voalohany ireo ka manjary olona ilain'ny hafa. Mahafinaritra be ny ataontsika hoe anankiray ampianarina ilay nanorona fikambanana tily na skoto antsoina hoe Baden Powell. Hoe Baden Powell manao hoe ny olona nanao skoto de olona ilain'ny olona izy, olona zay mahatonga hoe ao anatin'ny lalàna ny tily hoe naman'ny olona rehetra, zany hoe olona ilain'ny olona rehetra izy. Antsoina hoe ilaina de zao ianao raha ohatra ka manana toe-panahy araka an'Andriamanitra ianao de zao olona ilain'ny olona, fa tsy hoe itenen'ny olona manao hoe olona tsisy ilana azy mihitsy re. Am'izay fotoan'izay dia tsy manana ilay toe-panahy araka an'Andriamanitra, fa rehefa olona manana toe-panahy araka an'Andriamanitra ianao de zao ilain'ny olona ianao. Ilain'ny olona tsy hoe tanjona ny ilain'ny olona, fa izao satria ianao mampisy fifaliana, satria ianao vahaolana fa tsy olana akory, tsy ianao mpitondra olana isaky ny mihetsika ao anatin'ny fiarahamonina, fa ianao le vahaolan'ny fiarahamonina, satria ianao fahazavan'izao tontolo zao, satria ianao fanasin'ny tany, satria ianao manana an' Jesosy am-ponao, satria ianao no hamasin'Andriamanitra, no hamarin'Andriamanitra, de zao olona ilain'ny hafa ianao. Fahazavana ange ilain'izao tontolo zao e, fanasina ange ilain'ny tany ho Jesosy e. Io tany io tsy rehefa tsisy fanasina na zezika de zao tsisy vokatra ninona hoentiny io, tsy mitondra na inona na inona mihitsy io, tsy mitondra tsy misy zavatra azo volena aminy. Ary rehefa tsisy ny hazavana, tsisy ninona azo atao, de zay no mahatonga hoe ny olona dia manana toe-panahy araka an'Andriamanitra ny mpino, de ilain'ny olona manodidina azy izy. Rehefako eto zany de manazava Paoly, ny mpino de zao olona manana toe-panahy araka an'Andriamanitra, ary manana zany fiainana fiainam-bavaka mifamatotra amin'Andriamanitra, tia an'Andriamanitra, tia miresaka amin'Andriamanitra, ary ampahirezin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra, omen'Andriamanitra teny sy fampahirezana mba afaka hiasa, hiaina ny maha-kristianina azy. La i Jesosy Kristy moa ravako malala zay tianao teo namonjy anao teo amin'ny hazo fijaliana, ny mametraky zany toe-panahy araka an'Andriamanitra zany ao anatintsika. Tsy ny herintsika na tanjakika no ahafahantsika manana zany toe-panahy araka an'Andriamanitra zany. Manao exercice physique tsika araka ny volazantsika teo, ilainy zany, fa zany manam-petra tsy marina amin'ny tenanao ihany zany, mahasoa ny tenanao zany, fa tsy voatery hahasoa ny mpiara-belona aminao, tsy voatery hahasoa ny fiarahamonina misy ianao, fa mahasoa anao manokana zany, fa ny mahasoa ny hafa, mahasoa ny tenanao, mahasoa ny tontolo iainana, mahasoa ny manodidina anao de zao io toe-panahy araka an'Andriamanitra io, ny vavaka, ny tenin'Andriamanitra sy ny fitondratena tsara kristianina. Vavaka sika. Tompo misaotra anao zahay. Misaotra anao ny amin'ny zoatra masina zay manazava aminay fa izay mpino de olona ilain'ny fiarahamonina satria ty anatinay ianao. Itoeran'ny fanahinao masina zay de mila anay ny fiarahamonina hanazava azy. Mila anay ny fiarahamonina hitarika azy. Mila anay ny fiarahamonina hitondra azy sy hampahiry azy ho ao aminao. Tsy vitanay anefa zany. Raha tsy manana ny toe-panahy araka anao Andriamanitra zahay, ny fiainam-bavaka, ny fiainana ny teninao, ary ny fitondratena mendrika
hijoroana vavolombelona. Tompo dia mivavaka azy zahay amin'izao zoma zao. Da io ny tontolo andronay anio. Iainanay ny sitraponao. Handehananay araka ny fitiavanao. Hifalianay araka ny famindramponao. Jesoa mivavaka zahay. Ampahirezo fiasana velona eo ampelantananao. Mamelany elokera mitavozavoza amin'ny fijoroana vavolombelona. Mamelany elokera toka tsy efanay arak'izay andrasanao azy ny fijoroana vavolombelona fa marefo zahay. Fa omeo anay ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Omeo anay koa Tompo ny vatana salama, ny saina matsiro, ary ny fanahy mitoetra tsara ao aminao Andriamanitra. Ahafahanay mijoro vavolombelona. Jereo ny asanay andavanandro. Aza velanao angahiay zahay, feno ny fitahiana sy fahasoavana. Jereo ny tanindrazanay, ny mpianatra zahay manomboka atao am-pianarana vaovao, ampahirezo izy ireny Tompo. Jereo ny vahoaka malagasy ao anatin'izao fahasahiranana isam-baravarana zao, dia mampahireza ny malagasy rehetra. Ianao hoe fahazavan-tsaina, hoe faharanitan-tsaina, hijoro vavolombelona, ny miasa ambiny, ny mianatra me faharanitan-tsaina. Vavaka manokana izay Tompo an'ireo tokantrano izay manaraka zao mofinainy zao. Jereo ny marary ana tokantrano ansitrano Jesoa. Jereo ny tokantrano manana olana ampahirezo Jesoa. Jereo ireo manana fikasana manokana ezaka, manana tetika asa soritra omeo fanambinana. Tokantrano siray manaraka zao mofinainy zao Jesoa, dia trotronay ambavaka ho fiasanao, ho tahinao, ho ambinao. Fantatra efa mihaino vavaka ianao, ka dia mananka izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesoa izay Tompo. Amen.